Anio Sabotsy, faharoa amby roapolo ny volana Febroary, taona 2024. Ny fiketrahan'ny Masin'i Piera apôstôly. Evanjely masina nosoratan'i Masin'i Matio nalaina tao amin'ny toko 4, andininy 17 ka hatramin'ny 19. Ianao no Piera, ary omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Tamin'izany andro izany, nony tonga tany amin'ny faritany atao hoe Sezarean'i Filipo Jesoa, dia nanontany ny mpianany nanao hoe: Ataon'ny olona hoiza moa ny Zanak'olona? Ary hoy ireo, ny sasany manao hoe Joany Batista, ny sasany Elia, ary ny sasany Jeremia, na ny anankiray amin'ny mpaminany. Dia hoy Jesoa taminy, fa ianareo kosa ataonareo hoiza aho? Namaly Simona Piera ka nanao hoe: ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: sambatra ianao ry Simona zanak'i Joany, fa tsy ny nofo aman-dra nanambara izany taminao, fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao fa ianao no Piera, vato, ary eo ambonin'izany vatolampy izany no andrenako ny egliziko, ary ny vavahadin'ny afo be tsy haresy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka izay rehetra ho fezinao etỳ an-tany dia ho voafehy koa any an-danitra, ary izay rehetra ho vahanao etỳ an-tany dia ho voavaha koa any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.